izay mandetaeta amin'ny teninao sy ny fampaherezanao tahaka ny nahatongavanao olona tao amin'ny Jesosy Kristy tongava indray eo am-pony izay mitady anao ary eo ka tsy ho verimaina izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Filazany tsara tamin'ny Luka toko 4:24-40 no isy miafatsy ny tompo. Betsaka no manankina antsika amin'ny fankalazantsika amin'ity Noely ity. Ao no milaza fa angano-bavy antitra izany. Maika moa fa ny fankalazantsika azy ny andro ny 5 Desambra izay ambara fa tsy mitombona velively. Tsara ihany mitondrana fanazavana manoloana ireny olona ireny. Raha mitaona aloha ny resahana dia diso ny filazana fa teraka tamin'ny taona aotra Jesosy Kristy. Fa adsoina avy amin'ilay moanina sady chronologiste antsoina hoe Denis Petit izany. Izy mantsy mba niezaka nametraka ny hoe rehefa teraka Jesosy ny talohan'i Jesosy dia zay le before Christ, ny taorianan'i Jesosy zay le after Christ. Diso zay filazana zay ary ranomarina tsy misy zany taona 0 zany. No zany tsy teraka tamin'ny taona 0 ary tsy teraka tamin'ny taona voalohany akory aza Jesosy Kristy satria voalaza fa mbola teo Herode izay solotena ny mpanjanaka Romanina raha teraka izy. Herode anefa dia tamin'ny -4 taona 4 talohany elametrahana naterahan'i Jesosy io no maty. Noho izany dia teo anelanelan'ny -6 sy ny -4 no tokony ho teraka Jesosy raha taona. Ny azo antoka kokoa dia ny -5. Zay ny amin'ny taona. Ny amin'ny volana indray dia iarahany aiky ny fiangonana tsy mbo misisika amin'izany fahadisomy izany ka milaza hoe tena 5 Desambra tokoa ny teraka Jesosy. Tsia tena diso tokoa ny 5 Desambra. Fa nenina napetraka io, napetraka ny fiangonana fonimbola fiangonana katolika Romanina daholo isika tamin'ny taona 104 satria nalaza be teo amin'izao tontolo izao ny fivavahana amin'ny Andriamanitra sapy dia ny atao hoe Andriamanitra masoandro, ilay masoandro tsy resy. Io no nolazainy fa naterahany 5 Desambra io. Ka mba hanoerana amin'izany dia hoy ny fiangonana hoe andao isika hankalaza naterahan Jesosy. Fa Jesosy no tena fahazavana izao tontolo izao araka ny Jaona toko 7:20. Koa marina tokoa fa tsy teraka ny 5 Desambra mihitsy Jesosy Kristy. Ao no maminaviana hoe Marsa, Avrila, ny amin'ny volana, fa rehefa tena enona ny mpandinika maro dia ny volana Septambra no tena mitombona indrindra. Ary na ny andro kosa dia eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 14 Septambra. Tiana nefa manamafy fa tsy ny fahamarinana daty no milaza fa teraka na tsy teraka ny olona anankiray. Tsy izay ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra fa ny fatongavana. Tsy ny fahamarinana daty no ilazana hoe mitombona hoe ny fankarazana ny hoe na tsy, fa ny zava-nitranga dia ny naterahany Jesosy azy. Andriamanitra tonga aty amin'izao tontolo izao. Isika malala fa misy olona ao anaty karamanondrony eo izay mety angamba izy tsy nandalo fianarana firy tsy fantany vera no soratra dia avy hatrany dia nitaona dia angaera le taona zany araka izany vera zany dia olona tsy tena fantatra nefa le olona misy ka tsy izany mihitsy milaza hoe rehefa vera rehefa tsy fantatra dia tsy misy teo amin'ny tantara. Ka dia izany rehetra aloha manambarana amintsika hoe tena tonga nofo dia tiantany tao Jesosy Kristy Andriamanitra. Ary misy koa mahitantara tamin'ny taona voalohany manamafy amin'izany. Anisan'izany ny Tasika, mahitantara sady senatora Romanina olona manana maizy azy zany, ny ekena izany. Izy dia milaza atao amin'ny alalina fa 5 fa Kristy dia olona novoloana tamin'ny fotoanany Ponte Pilato.
ary zany no référence historique tamin'izany tononona n'le mpitondra tamin'ny fotoana iseho'ny tantara ary zany mahatonga antsika anatin'ny fanekafo manonga ny anarany Ponte Pilato tsy hoe tsangakanaty Ponte Pilato fa référence historique zany ilazana hoe le Jesosy tamin'ny andron'ny Ponte Pilato no teraka io tasika dia minaza fa nisy zany Jesosy zany tamin'ny fanjakany Tiberio Kaisara ka na tsy kristianina aza izy dia manaprofo zany filaza zany amin'ny mampaitantara fa tena misy teo amin'ny tantara Jesosy. Dia koa mampaitantara malaza tsona hoe Flavius Joseph tamin'ny taonjato voalohany koa zany io koa dia mampaitantara Jiosy izy dia milaza fa lehilahy izany Jesosy zany nanampianatra ary novonoina ary misy boky akatoaviny Jiosy manaraka ny Torah na ny testamenta taloha araka ny fandraisany azy dia miantsona hoe Talmud na Talmud io no misy ny lalana rehetra fanampiny izay tsika ao amin'ny soratra masina milaza ny fombafomba sy ny tsika amin'ny ara-pivavahana io no manazava ny soratra masina ao amin'ny Jiosy ao amin'ny Talmud dia voalaza fa misy zany Jesosy zany nampianatra ary voaheloka ka na dia ao zany tsy finondrareo an Jesosy hoe tena misy ny filazany an'izany dia manakoko amintsika hoe tena misy teo amin'ny tantara Jesosy Kristy dia manamafy ihany Luka itony filazantsara toko faharoa eto any andininy voalohany tamin'izany andro zany dia misy didina voakana Jesosy Kaisara mpanoratra ny anarany vahoaka rehetra amin'ny fanjakana recensement zany andininy faefatra ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tao an-tanànan'i Davida zareo Betlehema satria avy tao an-tanànan'i Davida sy ny mpianakaviny izy mba ho soratana izy sy manefo fombany izay efa be voka zany rehetra zany ny fanomorana ny anarany mpitondra Jesosy Kaisara dia milaza antsika tena nisy teo amin'ny tantara Jesosy Kristy ka ny fanontaniana zany sy hoe tena nisy ve le Jesosy Kristy io le hoe Jésus historique fa ny fanontaniana tokony hipetraka zao dia hoe mba iza aminao io Jesosy Kristy tena mpamonjy le samba hoe zanaka Jiosy fotsiny ary ny fiverana zao fotoana zany Andriamanitra miditra amin'ny tantara ny hoe manapaka ny tantara amin'izao fotoana zao ary na tsy vavaka aza mandrakandroany dia mametraka ny fotoana manoloana ny naterahany Jesosy rehefa teraka Jesosy taloha Jesosy Kristy efa Kristy ary efa niaorinan'izay kosa niaorina Jesosy Kristy izy no tompony tantara ary ny fivavahana kristianina ambony mafoto-kevitra tsy foto-kevitra fotsiny fa miankina amin'olona anankiray izay antsoina hoe Jesosy Kristy manara ny anarany rahatao anatin'ilay hoe kristianisme ary ny fidanan'Andriamanitra ny Israely mba hipoirana zany Jesosy zany amafisy ny olombelon'olombelona Andriamanitra ihany ny milaza ny amin'ny testamenta taloha tena firenena mafiato manotomolotra tsy mifahendrena raha milafy ny Jehova mijery an'izany Israely zany ohatra milala tsara kely tsisy dikany raha oharina amin'ny Rosia amin'ny Amerikany oharina amin'ny États-Unis na oharina amin'ny Chine fa zay fifidianan'Andriamanitra zay heverina fa kely sy mambana no anehoany fahendrena fa zao nefa mahagaga nefa be ihany ny olo malaza sy ny civilisation izay manana izy azy teo amin'izao fotoana izao mbola misy an'izy ireny ngamba hoe tsy le filaza zay manino fa be ny fa tsy hita intsony ka tsy mahafikaroana mihitsy aloha hainy misy zao fa ty Jesosy Kristy ty mahagaga voataonjato voalohany fotsiny dia miparitaka manerana zao fotoana zao ary manakandroany tsisy firenena ka tsy andrenesanao an'izany hoe Jesosy Kristy zany ka hoe tsisy kristianina zany na dia any amin'ny Chine azy na dia any Corée du Nord azy miafindreo mivavaka ary efa mafy ny fanenjena dia mandositra bakany Corée du Sud sy tena atao hoe fa tena ivo ny fivavahana kristianina mihitsy zao mahagaga
ary zay no mahandriamanitra mahagaga azy andriamanitra hoe efa nampitenenina Isaia toko fasily zany andiny faharoa sy fahiny izy no mpamonjy ny firenena rehetra izy no mpananana ny olona rehetra eto amin'ity fampiarahana ny olona toko faharoa ity dia sokajin'olona farany ambony sy ambany no amboniny voalohany ny mpiandry jiosy aloha zany misy anazy le jiosy satria mietrehitra hoe Israely ny firenena voafidy Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba raha zanay dia misy amin'izy ireo mietrehitra hoe ho an'ny jiosy ihany ty Andriamanitra ity izy ireo ihany voafotsy vao hitatsika amin'ny tapany faharoa fa tsy ho an'ny jiosy irery ihany ny mpiandry olona zany no anisan'ny sokajiana hoe olona ambany indrindra tamin'izany tsy dia nahita fiara dia misy amin'tika manao dia mba ho anay ve izany Jesosy zany na mananitra ianao na fahaveranova ianao na fianarana ho anao zany nahita fifaliana ny mpiandry olona rehefa nilazana anjely ary miankohaka teo alohan'i Jesosy azy fa ny sokajin'olona faharoa dia nomaky zay ambara hoe avy any Antsinanana mpandinika moa dia milaza hoe avy any Iran izy ireo mety misy anao avy any Iraka ihany ary zany maky zany tamin'izany dia olona tompony fahalalana mahay ny astrologie nahita fianarana ka hoy hoe valiny voalohany ireo zany dikan'io avy any Iran na Iraka dia tsy jiosy ho any zao tontolo zao koa zany ny famonjena ireo dia tompony fahendrena sy ny fahalalana ho any be diplôma koa zany ny famonjena fa izy misy nefa te hiavina matoa izy tsy mety homino hitanao amin'izany lay famonjen'Andriamanitra natao man'ny olona rehetra io fahakarahany Jesosy sy ny momban'i Jesosy foana mono ozongozon'ny olona tsy rino rehefa ampiasaka amintsika dia mazava ho azy fa nono tsy finono zay no ambaran'ny apôstôly Paoly Korintiana toko faharoa Korintiana faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo raha miafina ny fahazaranay dia miafina amin'izay mivery zany izay ho ajandainy Andriamanitra tontolo zao dia nisy nyteniny mba tsy hosany fahazavana amin'izao ka tikolona ozongozona hoe tsy misy zany Jesosy ateraka zany zao ny zareo dia rehefa tsy tonga haran'ny fotoan'i Jesosy Andriamanitra dia dikan'izany tsy misy koa le olona natao solo natao hony azy fijaliana hamonjenantsika ka mifampitohy zany mankalaza ny Paska isika mankalaza ny Pentekosta isika mankalaza ny akarany velona lanitra isika fa raha tsy ankalazaitsika ary tsy eketsika sy mitsika fa teraka ranofo izy aloha dia zava-koa zany rehetra zany zany mampongatsika mankalaza ny Noely ny tsy fahafantarana ny tena fahamarina ny daty mazava tsy olana ho an'ny fiangonana izany raha mankalaza azy ny 15 Desambra tsy midaty nataontsika ho zavatra tsy mivavaka amin'ny daty isika fa mivavaka amin'ilay teraka ilay tonga amin'ny fitetian-tany ary moa tsy zakan'izao tontolo izao zay fiteny tonga amin'ny fozay zay le hoe incarnation de la parole de Dieu le teny tonga nofo satria tsy voazava ary tsy ampifiky zany miezaka mandala ny olona hatramin'izao fa tsy misy fanazavana ka tsy ampifiky ary zay no mahadomeny ny finoana azy ary zany nanon'Andriamanitra azy ty famonjeny ty zavatra naturel fa tena surnaturel tsy miankana amin'ny olona sy ny fahalalana zay voatrandraka fa avian'Andriamanitra natao natera-behivavy izy mba ilazana hoe olona koa izy ary tena mofo mitondra ny sorona atao mbola azy fijaliana fa tsy avy amin'ny firaisany Josepha sy Maria kosa nefa fa avy amin'ny fanamasina ny kotrika tao amin'ny tao tahaka ilay fanamasina ny kotrika voalohany alevelesistiko voalohany raha nahary ny zavatra rehetra izao merve rehetra izao Andriamanitra koa mbola misarasara amin'izany hoe Andriamanitra miasa ny alalan'ny fanamasina manao zavatra mahagaga zany ny Andriamanitsika efa mpilan'Andriamanitra ka voalohany zany Isaia 40:20 indro ananana fitonjato taona talohan'ny sodakarany Jesosy zany indro ananana ny Virjiny ka hiteraka zazara ary ny anarany atao hoe Immanuel tantara marina anankiray tamin'ny ady lehibe voalohany nampieritreritra
teo tamin'ny faritra maro izay nisy miady indrindra teo anelanelany Belzika sy ny avaratry Frantsa. Tena mbola nafotaka ny ady fa tamin'ny andro 4 Desambra 1919 indrindra inzao nanakoako milany hoe douce nuit mandeha tamin'ny teny allemand mandeha tamin'ny teny anglisy fa teo nitsahatra ho azy ny ady nangina tsy nisy nitifitra intsony na ny miaramila avy amin'ny Alemana na ny miaramila avy amin'ny anglisy na ny miaramila frantsay. Tena misy fandinana tataramamy zany akana dia ohatran'ny fampiantso izy zareo avy anaty ady fiafonantany andao mba anaty revo kely andao mba hitsahatra kely dia andao hifanantona dia misy mivoaka napetrany basy tsy mitondra basy mihitsy azy dia misy mifampizara sakafo dia misy mifampizara ziara misy ny anany vava misy navelana anararoatra nandevina ny fatiny mamana dia roa mipaitantara satria zavatra nyvakiko zany dia hoe misy mitoy hatramin'ny 5 Desambra izany tiraivo izany dia tena tao anatina fandriam-pahalema mampiseho amintsika zany avana fa tena Andriamanitra ny fiadanana ty Andriamanitra tonga mamonjy antsika ity amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa na dia miady averina feno fahabibiana indrindra aza manoloana ny fampiarahan'i Jesosy manjary misy fiadanana zany mikaloha Andriamanitra ny fiadanana ary zany ny fidarana nataony anjely nandiny 4 amin'ny Luka toko 4 voninahitra ny miady indrindra ao an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona kasitana faran'Andriamanitra ianao ve isan'ilay olona kasitan'Andriamanitra satsy ny fahatongavan'ny oefinasy dia mila varakely io naterahany Jesosy koa dia niteraka toeko samihafa voalohany amin'ireny ero vanaelo dia nanino miarina nakahara ary mitady mamono azy ny anafoana azy dia tsy adiny koa ny Jiosy mbola maro misany Jiosy no manao hoe zanaky Josefy manamafo ka tsy Jesosy mihitsy ilay misy fa ny mady kosa izay tsy Jiosy rehefa nahita ary nino dia miondrika manome voninahitra nanolotra fanatitra mariky ny fanompoanan'Andriamanitra ny mpiandry nino sady faly nanao figarana miaraka amin'ny anjely araky texte antsika ity Luka toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 14 ary ianao mba ahoana mbola hisalasala tsy hankalana ihany ve mbola anao tsy hidipahatra ny fiangonan'Andriamanitra rehefa fety ihany ve sady mba mino amin'sonao vonina hideran'Andriamanitra tahaka ny mpiandry vonina haforon'Andriamanitra tahaka ny lanitra manora tena mitenena tsika hoe tompo mila namako vonjeo ao